eto amin'ny fonjana Tanimora androany ireo ekipa fahasalamana avy ao amin'ny direction ny service de santé militaire natateraka ny fikarakarana ny nify fanamboarana nify izay mifantoka manokana ho an'ny vehivavy ho fankalazana an'izao andro ny 20 mars zao. Dia ankasitrahana indrindra zareo miaraka amin'ny ekipa, miaraka amin'ny fitaovana maro, miaraka amin'ny fanafody koa ikarakarana eto. Zany moa dia fiaraha-miasa eo amin'ny ministera anankiroa ka nahafana manatateraka an'izany ho an'ny andro androany. Tsy hakanavaka fa izay rehetra tsy salama manana olana amina nify ho an'ny vehivavy atao amin'ny fonjana Tanimora dia ho raisina tanana daholo androany ary efa mivonina ao amin'izany zareo androany. Zany ilazana fa jerena ny mahaolona an'ireo voafonjy ireo ary ny fitondram-panjakana dia tena mikarakara ary mijery tokoa izay azo atao rehetrarehetra mba hanatsarana ny aty amin'ny toeram-pamonjana.